Rehefa misy ny tranga dia ny filoham-pirenena foana no antsoin'ny vahoaka satria maninona ny filoham-pirenena no aingana indrindra amin'ny famahana olana eto amin'ny firenena raha ny zavatra misy. Vao misy na zavatra tsy tokony hidiran'ny filoham-pirenena dia filoha foana no antsoina satria ny asa ataon'ny filoha ny tonga dia azo sapain-tanana hoe aingana indrindra. Dikany tsy maharaka an'izay hafainganam-pandehan'ny filoham-pirenena izay ny fahefana mpanantanteraka. Dia tsara izany izao hijerena hoe inona no tokony ho vahaolana maika amin'izao fotoana izao izany ahafahana manatanteraka ireo viana ny filoham-pirenena izay tokony hisitrahan'ny vahoaka malagasy mba tena hanatanterantsika an'izay Madagasikara tsy maintsy mandroso izay. Efa hita izao ohatra ny foto-drafitr'asa raha mandeha mamakivaky ny RNC tena efa tsapa mihitsy hoe tena tiaka ilay fandrosoana satria mandeha dia mandeha izay asa fanamboaran-dalana izay. Hitantsika ohatra ny autoroute, hitantsika ohatra ny téléphérique. Ilaina ireny no antsoina hoe fandrosoana fa tsy miambina izay filambany avokoa satria izay ange rehefa mandroso isika dia hita manana firenena, manana foto-drafitr'asa ampy ilain'ny vahoaka malagasy. Miantso ny rehetrarehetra ary manaitra ihany koa ireo mpiara-miasa ny filoham-pirenena akaiky ny amin'ny tokony hanovanana izay paikady izay mba tena ho tsapan'ny vahoaka. Maninona rehefa misy ny olana dia tsy miantso minisitra ny vahoaka na miantso depite ny vahoaka na miantso ny ben'ny tanàna ny vahoaka fa matetika sy hita dia tonga dia ny filoham-pirenena foana no antsoin'ny vahoaka. Dikan'izany mieritreritra ny olona fa tsy misy afa-tsy ny filoham-pirenena tokony andiny tena izany ireo fahefana mpanantanteraka atrika izay voakasika ireo. Isan'ny vahaolana ohatra izao hoe ny fanendrena aingana ireo secrétaire d'État ahafahana hoe manatanteraka aingana an'izay viana ny filoham-pirenena izay. Tsika manan-karena manam-pahaizana eto amin'ny firenena, jerena ihany koa izavy ireo tena vonona amin'izay fampandrosoana izay fa ny zavatra hitany milaza vonona daholo fa rehefa eo dia tsy maharaka an'izay hafainganam-pandehan'ny filoham-pirenena izay. Dikan'izany tsara ny hijerevana ny sivana rehetra afena an'izay fepetra izay satria ny vahoaka efa maika indrindra eo amin'ny lafiny ara-tsosialy.